inty zaho ranjakavola mpanompo tsy mahasoa raha ny tompo hitondra miafatra ho an'ny fiangonany amin'izao volana farany amin'ny taona izao. Ity volana desambra nananganatsika hevitra makadiry tokony ametraka fototra ao antsika hoe mahazo antoka ny famonjena ny teo ampiadina varotra tamin'ny tompo ny amin'izao maranana ny taona izao. Azo natao aloha ary nomeny tompo ny nandovana ny perikupa. Jereo ny perikupa nareo fa tsy io ny perikupa nyezekely. Asika nanova amin'izany ady varotra atao amin'ny tompo zany. Fa fanondroany azo ireo texte reo nanomana dia inona tokoa ry tompo natao, inona nolazainao amin'ny fiangonanao, inona no afatra mety ho an'ny fiangonanao amin'izany mamarataona zany. Mialantsiny amin'janako namaky ny soratra masina aho fa mikisaka makatsy any Isaia 7:7 sika amin'ny tofoteny, tsy any amin'ny Hébreu 7 fa tsy amin'ny Isaia 7:7. Tsy dia mifanalavitra akory ary matory nampiarahana anaty perikupa mitovy fomba fijery ihany, saingy mafana sy mazava kokoa ny fiantsoana ataon'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 7:7 ary amin'ny endrika raha fiteny mandavanandro dia hoe manampy tamby. Fantatrareo rehefa zay le toriteny tsy mba mahay manampy tamby. Ady varotra nataoko tamin'ny tompo omeo ala feonao Andriamanitra anambatambazanao ny zanakao amin'izao farany taona zao. Fankehitriny ry Jakobo zao nolazain'i Jehovah zay nahary anao sady namorona anao ry Israely, aza matahotra ianao fa efa nanavotra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ay ianao raha mitandrany ianao dia hombanao aho, raha mitaniony ianao dia tsy hanafitra anao izy, raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay ary tsy rehetra aminao ny lelafo satria malala eo imasoko ianao hoy Jehovah le mendiny faefatra ire. Zany ny feon'Andriamanitra te hanampy tamby ianao. Ankehitriny ry Jakoba, sa moa zany Jakoba lay andohan'ny finoantsika, lay fototry ny fiangonana. Raha miteny zany Jakoba eto dia miteny fiangonana ny tompo. Ho anao zany ty hiteny ny tompo ty. Ankehitriny ry fiangonanao zao lazain'i Jehovah zay nahary anao sy namorona anao. Inona zany nitsaroana amin'izany hoe nahary sy namorona zany? Inona ny toko ao an-tsainareo? Genesis 1 aza mamadika baiboly ny 5:9 sy 7:20. Inona nitsaroanareo amin'izany? Tena tsy tadidy paster Sady mihitsy. Tadidy ve? Tsy tadidy. Da hoaly ny vakio tsy fanasaziana akory no ataontsika eto fa teo tiatsika ho azo tsara zao tambitambin'Andriamanitra ho antsika zao. Genesis 1 5:9 sy 7:20.
ny baiboly ko so dia mahita anjanako hoe dia tsy mijeriny anao koa anaka fa ny baiboly ko anankiray izay efa niongotra ny genesis toko voalohany tadiaviko erany trano hitako ihany ny farany naveriko mikolena tao hitako ny anjanako hoe tsy misisy mihetsy tsy ao tsy ny toko voalohany mahatonga mihitsy ina io foana vakina dia ny farany niongotra zany vaitsisy vaitsy ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarentsika araoka izy anjaka miaza ny rano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiomby sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay manady na mikisaka amin'ny tany ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny araka ny endrik'Andriamanitra ny namorona ny azy lahy sy vavy ny namorona ny azy zao lazainy Jehova izay nahary ianao dia ilay namorona anao no aliny atao tamin'iny ianao nanao araka ny endriny araka ny tarehiny ny maizy azy an'Andriamanitra mihitsy zany io nafindrany ao amintsika io tsy tare visage fa personnalité zany ma endrik'Andriamanitra tarehin'Andriamanitra atsika zany ny anankiray lay personnalité anaty fa lay tarehy ho hita ty ivelany endrika sy tarehy lay hita ty ivelany dia le ataotsika mifanojo amin'izany toetratsika zany no arian'Andriamanitra ianao anaka ary raha ny genesis toko faharoa dia tena ny sahiranan'Andriamanitra mihitsy ianao zao ny fomba hanakarana an'izany nareo mpikirakira ny machine rehetra internet sy ny namany ordinateur tonga trany amin'ny inona ny machine misara tena compliqué indrindra fantatrao dia zany ny fisahiranan'Andriamanitra nanaovany ianao io alay voatsaina nge ny isana lalan-drao anaty ati-donao ao nataon'Andriamanitra mba olona tahaka ny endriny anana personnalité n'Andriamanitra ianao inona le personnalité n'Andriamanitra mahay miresaka mahay mitia mahay mifandray personnalité n'Andriamanitra zany dia io ataotsika io dia ao ampifandraisanao zay le tare amin'ny ataotsika ao amin'ny fifandraisantsika ao nataon'Andriamanitra avy tamin'ny fisahiranany namoronany atsika fa tsy tahaka izany nanaovany biby tsy manatsainy ireny aza manahaka azy hoy ny adalan'ny olombelona rehefa andinika momba ny olombelona ho dia raikidro ny jerena dia tiandinika momba ny olombelona ho dia voalavo ny jerena tsy gaga isika ary zany ny nanafiainan'Andriamanitra io momba antsika io amintsika olombelona tsy fantatsika ka hatrany amin'ny filozofy malaza indrindra aza nahalazany hoe connais toi-même fa tsy fantatrao io nafiainan'Andriamanitra fa izy tompoko mahafantatra anao zao ny lazainy Jehova zay nahary anao ry Jakoba sady namorona anao ry Israely aza matavitra anao fa efa nanavotra anao ao inona zatra ny trano nataon'Andriamanitra araka ny taleny araka ny endriny isika izy mihitsy ohatrany hoe isika io zany zao moa Andriamanitra tany natonga ny sovietika nampianatra amin'izany ny fahaizana sofa rava zany fampianarana izany
ny rairainy sovietika ho anareo zay mba nianatra zay mba nianatra ihany nafantatra n'izany hoy ny sovietika mampianatra anjana tsy misy an'izany andriamanitra zany fa ianao ihany andriamanitra ao satria izy mahita ny ataontsika ary mahafantatra ny fianarana ataony sy ny fahalalana azo io hoe tena lalitsaina ty olombelony ity tsy fantany akory zay lazany soratra masina salamy fa 8:5 hoe fa nataon'andriamanitra ho ambanikely no andriamanitra isika ny fahariana ihany tsy haitsika ny akoatr'izay dia tovitsika amin'andriamanitra manamaso izy mahita manatsofina izy mandre manatanana izy mandray manatongotra izy mandeha fa ny mahary ihany ny tsy haitsika aza matahotra ireo fa efa nanavotra anao ao anelanelanyio izy nahary atsika araka ny endrika sy ny tareny io zany Genesis 3:7 2:4 ka hatramin'ny 4:4 veritsika io endrika sy taren'andriamanitra very tovitovytsika malagasy any hoe mitady ny very veritsika le maolona endrika sy taren'andriamanitra personnalité et action de Dieu le fanaon'andriamanitra veritsika dia jereo ny fifandraisantsika ny fiarahantsika miaina fa tena rava tanteraka mihitsy ny maolona rava ka mila avotana latsaka kadisika dia mila avotana aza matahotra ianao fa efa nanavotra anao ao zany sika ny mamahatra aloha ary eo no andraisantsika le tambitambin'andriamanitra zany anao simba ira fa 7:7 miratsika te simba ny ota sika lay rava no ny fahotatsika avotan'andriamanitra ianao ary io maimaimpona fomba ilazany ny apôstôly Paoly azy any amin'ny Efesiana 2:9 dia fahavaloko hatramin'ny 10 any dia hoe fa fahasoavana namonjena anareo amin'ny finoana tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra tsy avy amin'ny asa fa no isy irehareha fanomezana le fanavotana famonjena fanomezana io tsy misy hoe hanao an'izao a dia vonjen'Andriamanitra hoe hanao an'izao a dia tsisy ninona andrasana avy aminao fa izy manao azy maimaipo aza matahotra ianao fa efa nanavotra anao ao io zany natsiko tena mitady zay mba hoe voambolana tsara indrindra dia hoe fanarenana famerenana milaony ny teny frantsay mba manana teny tokana hoe restauration le rava teo restauren'Andriamanitra zany dia fanavotana ataony tompo ianao efa simba no ny fahotana no ny maha-olombelona ratsy io dia avotan'Andriamanitra aza matahotra raha miverina mitaona zany ianao mamantatra ny zavatra ny tranga dia raha nanoratra ianao araka n'izay nilazako taminao tamin'ny fotoana mba soraty zay zavatra mitranga amin'ny fiainanao dia mivery ianao mamaka hay zany raha zany tamin'izao daty tamin'izao volana tamin'ity taona ity nylasa zany zao fantatrao amin'ny rapitso tsy fantatrao inona ny soratanao io sarapiaina rapitso inona no ataonao rapitso tsy fantatra io dia manomboka voamposaka ny masoana mandrapiletika ny masoana ina deo no ataonao rapitso efa fantatra vo maika fa aneo amin'ny ray volana ary amin'ny eny-bolana ho avy ina no ataonao tsy fantatra mihitsy tovitovy amin'io ataontsika ely mikatsikajy manao ampladita mandamina fotoana dia hoe amin'izao a misika manao an'izao amin'izao ilika mba vinavinatsika io a ohatry ny tehiteny hoe isika nanao azy fa tsy mila n'Andriamanitra isika ny lasa ny fantatrao dia zay zany no andrevidrevesanao eto hoe inona sy tamin'inona sy nanahoana avy mo
no nanavotan'andriamanitra azy manana valiteny-bazavy anao zany satria ny zavatra lasa anao andrefisanao azy nanahoana taiza tamin'ny fotoaninona nanao no nanavotan'andriamanitra anao tamin'izay nalatsaka anao nandavo anao nampenjera anao nampanota anao aza matahotra anao tsy hitanisanao ny tompo avy any fandahatra isika fa na dia tahaka ny tsaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka an'irabalalina dia mangatrakatraka tahaka ny si aza dia ho tonga toy ny volon'ondro fotsy hoe Jehova tsy fandahatra aminao Andriamanitra aza matahotra anao zay nydikany aza matahotra eto fa efa nanavotra anao dia arenin'Andriamanitra ny fiainanao. Le Seigneur va te restaurer. Safady amin'ny teny frantsay any zanako le zaza kely tsy miteny gasy tsony zaza vomena vavy dia fa bonjour comment tu vas any an-trano aiza moa le zaza ho gasy hatrany tsy nay mainty ny afarany efa tsy gasy tsony dia zaza vo mahay mandeha dia hey lève-toi inona ary ty mba hiteneny gasy izy io raha gasy ianao mbola mitrevona ndray fa tsy dia hitrevona ny fiangonana mihitsy mitovy manambitamby efa nanavotra anao aho dia zany fanavotan'Andriamanitra anao zany no hiantsoany anao aladiny fiantsoana ary eo ny Hébreu 7 no maka-toerana mamerina ny lasany zanak'Israely tany anefitra izy nentin'i Mosesy ary tezitra tamin'ny zanak'Israely tany anefitra izy ary nianiana tamindreo hoe tsiditra fitsarako mihitsy izy hoe Jehova no mifatezerany zay raha i Mosesy tamin'ny andron'i Mosesy fa jereo tsara hoe toko fatelo io fa fampitahanan'i Mosesy Kristy io so fa tonga Kristy lay fanavotan'Andriamanitra dia antsoiny ianao anaraka amin'izany fanavotan'izany aty ny lalana anaka amin'izany anavotako anao zany tsy makany amin'izany napetika ny maha-olona anao zany fa aty ny lalana ndao anaraka aho eny tompo efa miantso ny anaranao aho eo dia malaza be ao fisoratra masina fampiarahana ataontsika tamin'ny tontolo tiany hoe aza mifaly amanaky anareo ny fanahy fa mifalia fa vosoratra ny an-danitra ny anaranareo iny lazaiko amin'ny katekomena mpanambady rehefa manonona anarana aza ataon'izany hoe rakotobe iksa zany tsy fantatra ina Xavier ina Xenon ina iny fa tonono manontolo ny anaranao fa io no hotonono ny anjely any an-danitra any antsoiko ny anaranao ianao ary nogneny anaovan'i Jesosy azy mavakitsika Jaona 10 Jaona 10 ndiny fahatelo ary izy novohan'ny mpiandro vavahady ary ny ondry mihainony feony ary zay ondriny tokoa dia antsoiny amin'ny anarany aby aoentiny mivoaka dia mivoaka eto tena hoe tafitany zany tafavoaka ny ala afaka tamin'izay zavatra ny sarotra tamin'ny fiainanao no ny fiantsony ny anaranao ny fiantson'Andriamanitra atsika dia mahatafavoaka atsika amin'izay zava-tsarotra misy rehetra ny fiainatsika aza matahotra fa efa nanavotra anao aho efa miantso ny anaranao aho raha ny azoko natao
dia tononoko anarana tsirairay avy nalohany roany ranona dia izy hoe présent ranona zaty présent izy atopoko sisisy fa tsy ho vitako zany fona aminareo ao fa fantatro kosa fa vitan'andriamanitra zany fantany ianao ao amin'io anarany io masomary asitsika fanazavana kely tahaka izao farany-taona zao lo mazava ny lesaka fony nateraky ny dada sineniko ao tamin'ny mampimasy azy nanandro izy tamin'izany zany ve dia misalasalana dia nomeny anarana hoe RANDZAKVOLA randzakavola zany nanarako raha mbola tamin'ilay fanandroana ny nakanazy dia rehefa tonga kristianina tsy anara-tsamo zany ho any hoentika dia novako ny anarako tsy anarana nomeny devoly any hoentika RANDZAKVOLA randzakavola baibay sampy efa nanjoky tamin'ny anaranao ianao amin'izao andro ny fiantsono zao za zany te hitonanao hanomina ny anaranao satria tsy andrenao dia tsy amin'ny anarako ary tompo dia ahenonao zany tompo fa miantso fa aloha mba hainao no nanomina isy fotoana reo avy eo meko anao tsy ho atyako sika fa eo toerana ihany dia mba mamoramora kokosina hoe ohatrany hoe mba hafahana milaza fa manotenao any tompo ianao dia hitsanga ny toerana fotsiny ianao dia ianao le mpitsakanana io a tonono ny anaranao zaho ranona ty tompo manotenao anao satria miantso anao izy dia aza menatra mba hanomina ny anaranao eto natren'andriamanitra amin'ity andro ity efa miantso ny anaranao ao ianao ny tompo tsy aniafa tsy misy santo tsy misy andriamanitra afa tsy misy nisana izy fa izaho ianao ho Jehova ary io mba sampiako azy na laino an'ny tenany ianao dia amvolazany tompo Jesoa any amin'ny jaona toko fafolo ihany eo am-pialakanan'andriamanitra ianao pongery amin'ny diny fa toko fafolo andiny fa sivy amby roapolo valo amby roapolo sivy amby roapolo misy bomboly anankiray miverina indroa ao jaona folo valo amby roapolo sivy amby roapolo ary zaho manome azy fiainana mandrakizay ary tsy hisy andrombaka-azy amin'ny tanako ny ray zay nanome ahy dia lehibe no izy rehetra ary tsy misy mahay mandrombaka amin'ny tanany ray io no itoky anomeza toky ianao hoe azo antoko ny famonjena izy amin'ny azo anao ray eo amin'ny tanan'andriamanitra ianao tsy misy makombaka anao eo na izy anao iny eo ary io tsy takatry ny olona hanapa-kevitra hiala teo am-pelantanany devoly ty olona anankiray avy ao ambadika io devoly mandrao miaba eo ke ianao hoe maty ianao fantatrareo zany karazan-javatra karazana sampy zany vo miala ao ianao devoly iny dia hoe mpitory filasatsara miteny aminy anaka tsy azonao koa zany teny tompo zany atory eo an-tanany fotsiny fiainanao fa na iza na devoly
ngeza toinona zany tsy marombaka anao tanàn'andriamanitra metesy anao atoroany toko fisainanao io dia ho hitanao ny iarovan'andriamanitra anao salasala be nandritsy fotoana lava be mitsy hieritrehitra teo a angambaiko dia volona hery kokoa tany tao an-tsay satria fa navita pakta tamin'ny devoly izy dia tsy nanao tena ho an'andriamanitra fa miteny io ty amin'ny alady ny fiantsoany ty aza misy avela iazo nanao tsy hanao tena ho an'tompo fa azo ianao efa natsoina amin'ny anaranao ianao indimy faharoa no amaranantsika azy raha mitany rano ianao eo hombanao ao ina zany ny rano iampitanao zany raha mitany iny ianao dia tsy hanavotra anao izy zao izy ny sasany kredira tsisy rano iampitanao ina milako an'izany any amin'ny fahatakarana ny tononkirany Solomona fahavalo ataonareo mba mariazy foana tsy fantatra re midika eny tononkirany Solomona fahavalo ndiny fahafito na dia ny ono maro aza tsy mampony ny hafa ny fitiavana ary ny renirano tsy mampaoka azy inony zany ina zany ono maro ina zany renirano ny mpanambady mpanatrika mariazy mety matadidy hoe zao nampianarany dada ny texte io misy karazany roa ny zava-pitranga eto amin'ny fiainantsika eto amin'izao tontolo zao karazany anankiray dia ve hasopara nataon'ny olombelona hasopara nataon'ny olombelona ary betsaka io reny a mitady hanavotra anao fa na dia mitaniony aza ianao dia tsy hanavotra anao izy na iza hisompatra anao na iza miseho azy maefa ny zavatra rehetrao aza matahotra ianao lay Jehova nahaly anao araka ny endriny sy ny tarehy no niazona anao eo an-tanany ka tsy hanavotra anao ireny ataon'ny olona ireny zay ny karazany anankiray fa ny karazany faharoa reo loza ara-boja azafady misy teny malagasy mila hitsy tsara ao reo loza vojanahary zany hoe ny tompo mihitsy namely azy ny tranga fa tsy sompa asoparana nataon'ny olona reny le hoe renirano matanjaka be tsy azonao to eniny fa ireny amin'ireny hombanao ao ny tompo anatin'ny loza anatin'ny zavatsarotra mitranga fiainana fahafatesana vakitrano vakitrano asoparana any vakitrano asoparana olona manao zany fa tsy Andriamanitra koa mamakitranonao azavatoza mitranga azo eritreretina angamba hoe ataontsika hoe accident fiara tananao ihany tazona roa volant fa mety misy azo ampidirana ihany hoe lozana velan'Andriamanitra hitranga na ndreny azy hombanao ao i Jehova na dia mandeha mamaky ny afo aza ianao dia tsy ho may inona zany afo zany fakampanahiny rehetra mamely anao tsy rehetra aminao re no izy efa niantso anao zany ndraiky zany no ataon'ny tompo a mba hatongavana anao hoany amin'ny voninahiny fa miantso anao hoany amin'ny voninahiny ny tompo amin'ilay fiteny ry amin'ny andiny faefatra ry amin'io Isaia toko telo amby efapolo io hoe satria malala hoe masoka anao eny be voninahitra ianao sady tiako asandratra ny tompo zany zanaka antsony amin'ny anarany zany dia ry Jaona filazany epistily indreny fitiavana nasionantsika fa ny antsointsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany
antsoiny asandratr'andriamanitra raha isika lavo tariny anjera tarina votany nantsiny ho zanak'andriamanitra mitovy sokajy amin'i Jesosy Kristy fa nandrakan'andriamanitra anao zany. Atao amaranana zao afatra ho an'ny fiangonana amin'ny farany taona zao satria malala mason'andriamanitra ianao. Raisy ny baibolinao Isaia 1:7 iarahantsika mamaky tsy asiana fanazavana. Mivadika ilay maka fotsiny amin'ny Isaia makao aloha ao Isaia 1:7 vakina manoko amin'ny 9 ka hatreny amin'ny 7 vakitsika miadana tsara dia miara mamarana amin'ny amen isika aveo. Vomafy io tsy mitondra baiboly amin'io mavesatra be ilay baiboly dia najana any an-trano fa ilaitsika manana baiboly amin'io amanimasontsika. Isaia 1:7 andiny 7 ka hatramin'ny 7 vakina amin'ny anaran'ny tompo. Fa ianao kosa ry Israely mpanompoko sy Jakoba izay novidiako taranaka Abrahama sakaizako. Ianao izay efa nitantanako avy tany amin'ny farany tany ary nantsoika avy tany an-tsisiny ka nilazako hoe mpanompoko ianao efa novidiako ka tsy mba nariako. Aza matahotra ianao fa mombanao aho ary aza mierikerika foana fa izaho n'Andriamanitra ao mampahery anao aho sady mamonjy anao. Eny nitantana anao amin'ny tanan-kavanan'ny fahamarinako aho. Indro homenatra sy angahiahy izay rehetra tezitra aminao ho tsinotsinona izy. Eny ho levina izay miady aminao ho tadiavinao izay mifanditra aminao fa tsy ho hitanao. Ao tahaka ny tsinotsinona sy ny zava-pona izay miady aminao. Fa izaho Jehovah Andriamanitra ao mitantana ny tananao ankavanana dia ilay manao aminao hoe asa matahotra izaho mamonjy anao. Amen.